any faritra zany fampiavanam-pirenena anisan'ny zavatra andrasan'ny vahoaka any faritra. Ny fampiavanam-pirenena zany a aleo azavaiko tsara sanatrian'izany a tsy hoe fanaovana bizobizo entre ny filoham-pirenena teo aloha rehetra sy ny filoham-pirenena misy amin'izao fotoana tsy zay le izy fa fanamboarana fanarenana ny tsinety tao anatin'ny fiarahamonina malagasy. Ohatra zao a resahako amintsika tsika zao anyloany a 2024 mbola misy faritra fady a no ny antony ara-tantara zany hoe misy foka eto Madagasikara tsy mahazo miditra amina faritra anankiray a no ny antony ara-tantara tsy mahazo apitainy ty rano ty tsy mahazo itsahany ty tany ty zany rehetrarehetra zany mila lamina ao anatin'le fampiavanam-pirenena miainga avy any amin'ny fotony. Ahoana moa mivahiny ary ve mahazo mivezivezy eto amin'ny firenena malagasy ka ahoana moa malagasy samy malagasy a tsy ho azo mivezivezy a eto Madagasikara. Ray zay anisany tsy maintsy alamina koa anatin'ny resaka fampiavanam-pirenena io a ny fiarahamonitsika miaraka amin'ireo ataotsika hoe vahiny zay efa mipetraka elabe teto amin'ny firenena ka misy amin'ireo efa manana zo malagasy misy amin'ireo mieritreritra fa tokony ho azo zo malagasy. Zay rehetrarehetra zay a mila lamina daholo satria le izy anie reo lazaitsika fa vahiny nefa ataotsika hoe fa tany amin'ny dadabe any izy ny teto reo koa olona miteny gasy reo ohatra tsika senao mahafantatra amin'ny fomba tany reo ohatra tsika senao ka zay zavatra zay angamba zany rehetrarehetra zany mila hifandaminana. Itsika malagasy zany tiako resana hoe raha raisitsika fotsiny zao fampianarana mila fantatry ny malagasy hatrany amin'ny kilasy ambany ka hatrany amin'ny kilasy ambony ny arena voajanahary misy eto amin'ny firenena raha resaka minina io raha resaka jony io raha resaka inona io raha resaka rano io mila fantatra zany. Ny cartographie Madagasikara tokony zaraina avokoa amin'ny mpianatra malagasy afantarany hoe ahoana zany cartographie minière ahoana zany cartographie géologique ahoana zany cartographie hydrologique. Androany lasa tompo mangatakaty ny malagasy satria tsika tsy mahafantatra ny arenatsika fa mivahiny ndray lasa mahafantatra ny arenatsika. Zay fandaminan'izay a nilaitsika ao anatin'le fampiavanam-pirenena anie fa ny fampiavanam-pirenena tena fanamboarany fotony ivoaka ao anatin'io constitution vaovao a zay atao anatina référendum constitutionnel à choix multiple. Zany hoe ny tokony hazava amintsika zany a de zao hoe lalam-panorenana A, B, D nanaovantsika référendum marapitso anamboarana le Madagasikara vaovao a anamboarana le firenetsika.